miaigna agnatin'ny fahatahorana anazy. Anao tsy manota, anao tsy magnano raha tsy metimety. Alléluia. Mba vonona ananjany me viavy jiaby aketo. Misy anjelin'Andriamanitra aketo magnano signature ny amenanao zany e. Ary izy take tsy naresaka be le amen satria mety misy tsy vognona angambany. Satria Juna Place in Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Alléluia. Zay ny toetra voalohany mila ananantsika. Dia ny toetra faharoa tsy be resaka. Toetra faharoa tokony ananantsika vehivavy dia tsy be resaka. Maro amintsika vehivavy re zala tatasika. Raha azo natao zany dia rehefa tady teniteny ny vavanao dia tonga dia pende ho scotch malakilaky. Satria ohatrany hoe efa toetrana vehivavy mihitsy le tia takoritsika. Mahatonga olona miady, mahatonga olona tsy mifagnaraka, io ivavantsika vehivavy. Vitsy le lahy be resaka zany. Fa vehivavy zala vao tsisy raha atao kely izy. Hitanao ndraika ny rahavavy karan'izao, hitanao ndraika le mivavaka amintsika. Zany fo. Ary misy alany agnatin'ny tokantranony andeha hifosa olona fo. Misy eto Madagasikara zany sa tsisy? Alléluia, izy raha tsisy. Oka atsika mba tsy ho be resaka. Fa endriny biby lava ampianarin'Andriamanitra antsika mangina ozy. Ozy pasteur zay mampianatra fa izy magnano hoe dia ozy amin'ny silence. Tandray biby lava le mandeha ka oziny. Silence oziny avao koa. Fa atsika mila mianatra amin'ny biby lava mangina. Atsika vehivavy rehefa mba manana projet agnatina tokantrano, ifaritany jiaby ny tamatavy ty maregny anazy aby. Ohatra zany hoe mba miresaka zany le agnatin'ny tokantrano hoe atsika hividy moto. Amaregna an'igny vaovaon'ny FMA sisa tsy teny anazy. Satria tia resaka loatra atsika. Jerena amin'izay anao mieritreritra olona jiaby magnano bonjour sy mitsikitsiky aminao ka tianao daholy. Gafina avake le projet dia akeny amin'izay anao misy asany devoly, misy asany devoly. Nefany ianao ny tsy nanana fahendrena fa be resaka loatra. Ohatra zao ampiasagna, azo promotion ampiasagna. Vao nisy resaresaka anjany zany isy ny lehibe ny tagny misy promotion karan'izao ampiasagna. I olona fiasany raika aminazy io hatramin'ny mpamafa-tragno mafantatra. Jerena amin'izay fa lasa fogna ny volany raika, lasa ny 2 volana tsy hita le promotion. Ino antony? Ivavanao io. Estera dia mampianatra atsika mihitsy anatin'ny tenin'Andriamanitra koa amin'ny bokin'ny Estera agny. Tantaran'ny Estera fantatra atsika tsara. Fa rehefa ndeha vonoiny mpanjaka ny taranak'Israely efa prévu hoe ho vonoina. Fa jereo Estera, rehefa lasa vadin'ny mpanjaka izy tsy mba niteny mihitsy zany ka zanak'Israely. Fa hainy tsara niadiny tanatina fahangina. Fa maro amintsika re miatrikady, tsisy olona tsy maregny adintsika. Mba ataovy azo antoka raha mba miatrikady anao dia mba Jesosy raika mahafantatra problème anao sy ny vadinao. Fa tsy zay olona jiaby ty maregny problème anao daholy. Imoezana ianao aminanjy io. Dia teneny raha vehivavy mba amenara mangina amin'izay manomboka ny ano hoe. Fa maro azalahy vehivavy. Agnarany izy tonga bonheur am-piangonana akato. Dia atsika mpiangonana teny fivavaka. Fa izy tonga bonheur eka misy tonga takejo angamba tamin'ny enina latsaka izy efa tonga teto. Fa vavaka tsy nataony fa tonga i namany dia nitakoritsika tantany tariny raika aloka zareo efa tsy vavaka raha nataony teto. Misy resaka minjao take ino anga kadonao satria samby reny moka efa nahazo kadô menao zagny raha resagna aty fa tsy vavaka. Mba hitanao ndraika me akanjony raha vavirianina igny.
Zany ny ataontsika vehivavy. Ary atsika vehivavy re tena raha lelany. Misy lele. Koa fa aza taona isy raha navingotra anazy agnatin'ny tranony akao. Tsisy point tsisy virgule manomboka izy miditra am-bavahady igny mahazo aby. Zay raha mariniriny anazy akao satria matetika ny toetrantsika vehivavy dia karan'izany. Atsika vehivavy re tsy azoko mihitsy zany hoe ino nahazo raha vaovao izy agnaty tranony akao dia zay keo nahazo fandriagna vaovao, zay keo nahazo kidoro vaovao. Misy an'izany eto Madagasikara sa tsisy? Tadidio fa tsy izay olona jiaby iny ka tianao manambady sy milamina agnatina tokantrano io a. Ka anao be dradrana be nefa raha anao vake misaviny. Izy mody magnano tianao nefa raha hafa raha agnaty laony. Manomboka ny antsika vehivavy mba manana secret ho atsika manokana. Amen. Tsy izay raha jiaby mielagna amin'ny maso iny ka ho tantaraina amin'olo daholo. Tsy izay zavatra rehetra eny sofintsika iny ka ho tantaraina amin'olona daholo. Fa mba hididy kely le vava manomboka ny any. Anao raha te ho reny modely dia izay ny toetra tokony anagnanao. Raha anao be vava dia io ihany arahany zanakanao satria io raha hitany andrahony akao ka dia io ihany ny arahany. Anao raha mpiankany amin'olo fogna dia jire zanakanao vao miakatrakatra ny 15 ans dia hiankany amin'olo fogna ary tsy ho ela raha dia anao mihitsy ny ankaniavany. Satria izay le éducation hitany ataonao reny agnatina tokantrano. Mahaiza mangina manomboka vao misy raha regny aza malaky midradrana, aza malaky miteny fa hidio vava. Dia analize tsara misy raha regninao niany. Aza tonga dia naregny anao tonga dia mipita izy dia zao ndraika hono zao ndraika fa hidio vava dia analize eo le zavatra henao marina sa tsy marina satria izay ny mahatonga ady amina vehivavy. Amen. Amen. Ny toetra tokony hananana reny dia miasa. Miasa. Anao ve mba miasa? Miasa ke tozinao zany tsy mahita asa fa mba mikarakara ny tokantranonao ve anao. Asa fanompoana farany maventy amintsika reny mpianakaviana io. Raha anao tegna te hanompo an'Andriamanitra zany dia agnatin'ny tokantranonao koa anao manompo. Za zay ngamba mba mampianatra ihany ho ana vehivavy rehefa misy fotoana na vehivavy atsika kato tsika vehivavy mba karakarao itokantranontsika. Fa nisy fotoana za ho enina amin'ny paster eky. Misy vadin'olo vehivavy amintsika kato magnantso ananjy hoe anao paster karaha mampianatra zanakанao mbo ananaro tsy na dia mahafatragno tsy ataon'le vehivavy. Paster zany zanakанao dia rehefa vehivavy maditra me izy dia zanako. Satria maro amintsika na dia hikarakara ny tokantragnontsika io tsy vita. Anondro olona raika zao za dia hoe saika misy mpiandraikitra raika magnaraka anazy agnaty tragnony agny. Mba voamboatra ety fandriagnanao ke anao nandeha nivavaka aty va? Sa amin'ny sasany hono miditra navela agny tragno. Satria andeha hivavaka hono. Tadidio fa ny anatin'ny tokantranontsika niany ny fanompoantsika voalohany. Nareke raha mandeha aminay akany milamina fandriagnanay akao, milamina tragnonay akao. Aza mba magneky mihitsy anao vehivavy hiala tragnonao raha tsy milano. Tsy mba megnatra anao raha misenao vakagny mitondra kamarady ny jerena amin'ny salon, bakiraro, dôlanjaza, tsy hainao tsy hoe ino raha misaritaka amintsika. Tsy mba megnatra anao raha mba tondra olona surprise avy agny raha misenao dia hitendry hoe vadin'ny lehilahy ty ngamba tsy mikarakara tokantrano mihitsy. Fa atsika vehivavy tompoko mila miasa. Mba impiry zao anao mba mahandro sakafo raha misenao sa misy mpagnampy akao dia mpagnampy igny foana. Tia andrahoagna. Rebirebenao isan'andro fa anao agnino fogna. Tsy mpagnampy ny vadiny fa anao. Maheno ve ny reny mpianakaviana rehetra mba misy fotoana mba tegna anao mihitsy midira an-dakozia, mety miasa anao, mety marobe andraikitra anao fa mba misy fotoana
tegna anao vehivavy anao vady mihitsy midira an-dakozia mikarakara sakafony ramosena. Ny vehivavy miasa tsy mandigny vola amin'ny vady fo fa mba mitadiava aktivité ataontsika vehivavy. Mety ekeko anao fa vadina directeur, ekeko anao fa vadina mpanambola ary tegna mampiadana anao be le ramosenao fa hainao vehivavy mba misa. Satria tsika vehivavy natao ho vady mpanampy. Hainareo dikana mpanampy zegny? Tsy mpanampy agnaran'le olona miasa amintsika koa regny. Dia tokony karan'igny zany ataonao raha vehivavy amin'ny ramosenao. Magnampy anazy anao amin'ny zavatra rehetra rehetra atramina fitadiavam-bola. Ohatra matetika raisiko hoe rehefa anatina tokantrano lehilahy dia ohatra nyity tafontrano ity. Fa tsika vehivavy ity poton-trano ity. Dia mba imagine zegny ity fiangonana ity tsisy an'ireto poto mitsangatsanga reto tsy niroda. Dia amin'ny fotoana tsika vehivavy tsy mijoro rava le tokantrano. Dia mila mijoro tsika vehivavy e. Amen. Amen. Mila miasa tsika ny mila mitady vola. Ankoatran'izay asa jiaby ataonao anatin'ny tokantrano mba ataovy azo antoka no mba mampiditra vola anatin'ny tokantranonao. Fa tsy le vehivavy manicure sy pédicure fogna raha ataonao an-trano akao. Magnisy rouge à lèvres, maquillage, make-up ka ivolo efa tsy zany nangalany anao io vady e, fa ho mpagnampy sahaza. Dia amin'ny lafiny rehetra rehetra anao mila magnampy fa tsy hoe amina lafiny zavatra kelikely, amina torohevitra magnampy anao. Ny farany ny toetra tokony ananantsika vehivavy, izy ny teneniko tamin'ny voalohany fike manekeny vady. Izy tsy mora ary sarotra be le magneky. Satria didin'Andriamanitra mihitsy atsika vehivavy ianareo vehivavy izy manekeny vady. Dikan'izany le raha teniny vady tsika tsy mampite agneky. Dia antany le vehivavy akaikinao mba firy hoe painao amin'ile fagnekena ny vady hoe. Fa maro amintsika reto tompoko rehefa tonga amin'ile magneky vady tsy avy mihitsy atsikany. Raha jiabijiaby mba vita atsika tonga amin'ile magneky vady. Sarotra monkoro izy io ary na za aketo mahay miteneneny fa na dia zara mbola mianatra. Efa tsy haiko ekonao toko izay na firy fo. Fa indraindraika le izy tegna mampite ivoaka zany raha agnaty fonao koa. Fa izy ny tenin'Andriamanitra tsika manekeny vady rehefa mba miteny le ramose dia valio anazy eny tompoko ena dia marary akato e. Fa ny vavanao magneky ny fanekenao tenin'Andriamanitra hitahian'Andriamanitra anao. Indraika misy raha karaha tsy ndromogna filo zay akato rehefa miteny vaditsika satria tsy mifagnaraka amin'ny raha agnatin'ny saignatsika le izy. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra manekeny vady atao hoe eny tompoko hoe. Fa jereo anareo tsy mareo-marika rehefa misy fotoagna anao le za aloha mahita raha karan'izany e. Misy fotoagna za teneny hoe zao raha atao dia indraika le izy tegna tsy zakany saignako zany mandinika anazy hoe zany maromba atao hoe amin'ile hoe izy tenin'Andriamanitra dia ekena hoe maneke dia magneka. Fa tegna hoe ohatrany hoe za ihany avake lasa karaha faly be zany, za ihany avake karaha sa tegna hoe aminanjy mihitsy fiainana anazy satria nagneky zany na dia le raha fa tsy tiako ekena re. Dia teneny le akaikinao sady kapokapo kely karan'izao izy manekeny vady hoe raha tegna tiatsika renim-pianakaviana ny andresy lakile raika mihitsy hoe manekeny vady io. Satria le izy tegna zavatra sarotra. Ary tsy vitany ty maha-olombelona atsika ty fa tegna mila herin'Andriamanitra mihitsy anao hagnampy anao mba tonga anao haneky zany vady zany. Satria lehilahy dia noarin'Andriamanitra ho tahaka anazy. Dikan'izany atsika vehivavy raha te ho tahiana matetika ny tsy agnomiazany ramosenao voly anao tsy magneky ananjy. Nisy fotoagna za teto nampianatra mba manahoana anao fikarakaranao ramosenao.
mba fa nisy fotoana aveo anao nangala kirarony, nangala bakirarony. Dia hoe ka mba fa lasa piasa neky zazany. Zany ny matetika raha tonga fa hitanao. Efa nampianatra antsika zany tamin'ny valo marsy lehilahy reo tsy sarotra atao fa rehefa mahay manampy anazy ianao dia mivoaka daholo ny vola le misirisitrika jiaby akany re. Dia anao raha mba tia akafo ny vadinao mety vadintsika zao mbola tsy mivavaka le mbola mankala fivavahana regny. Fa raha mba tia ho tonga anao amin'i Jesosy vadinao tsisy raha hafa solution raha hoe magneky anazy anao. Rehefa misy fotoana anao teneniny hoe anao niany lokanay mba mipetraka andragno dia mipetra tsara an-tragno koa fa hoe lasa ny asa izy dia iny koa anao fa hivoaka tragno koa. Anao avake amin'izay misy mahita ny kamaradiny madaminao ndraiky karaha bazary be ty. Eritrereto fa adediny enina rero tonga andragno avakeo mila magneky vady. Dia itsika vehivavy mila madio. Vehivavy tsara ozy mihoatra noho ny voangy agnatin'ny ohabolana 31-10 iny. Atsika vehivavy zany mila tsara présentation isan'andro. Na anatina tokantrano na mivoaka n'aiza mila madio. Madio ivelany madio agnatiny. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra. Dia antanily akaikinao nahazo lesona venao dia mba ho an'ny lehilahy tonga aketo regnina le fampianarana take. Dia rehefa tady grevy madamina dia mba bitsibitsy ho anao satria ndraika za magnatra amin'ny pasteur za karaha mampianatra fa le vehivavy ohatrany tsy ao mihitsy za koa vehivavy tsy amafatragno tsy ampiry-tragno zany grave. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra. Tsangana atsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra dia mba hangatantsika mihitsy mangata amin'Andriamanitra anao raha vehivavy anao tonga eto mba tena meny Jesosy hery. Afahanao ankatoa, afahanao anaiky ny vady, afahanao agneky izay tena hoe tenin'Andriamanitra izay renao rehetrarehetra. Asan-drato ary ny vavakao amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro mankasitraka anao izay ny amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy fa miteny aminay anao isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny afatra izay nomenao anay ho anay reny. Ny angatahako Jesosy malala dia izao hoe mba ho tafianao hery Jesosy ho ny reny rehetrarehetra tonga eto. Mba ho tahinao Jesosy ho ny reny rehetra tonga eto satria tsy mora Jesosy ny adidy izay napetraka ao aminay mahareny mpianakaviananay. Anao ne Jesosy hanafiry anay tsirairay avy. Anao ne Jesosy hanolo-tsaina hanome fahendrena. Indrindra Jesosy mba hatonga anay mba tena ho reny ho mpankatoa ny teninao. Misandrata anao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Viavy mahery feno fahendrena tafiny hafa miresaka fitondrana. Viavy maroso miaraka amano sy resiny hafa satria kilalitô. Miafaka fomba afamira Alleluia. Afaka mahazo toerana vetivety atsika jiaby. Misaotra ny tompontsika satria andro lehibe androany. Ary tsy adino ihany koa misaotra ny reny rehetrarehetra ary miarahaba anareo maman jiaby ho ela velona
ho salama tsara ary tena ho feno fahendrena sy fahitam-pity tokoa nenareo amin'ny tian'androany ity. Mitsodrano na dia zay tsy mieritreritra azo kadô raha mba azo kadô ny any. Tompo mihitsy hitahanareo jiaby amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia isaorantsika ny koa iny mamantsika Zora zay nitarika antsika tao anatin'izay fidirana voalohany zay. Amin'ny mafetiny reniny androany zany dia mba namegna anazy manokana mihitsy anokatra ny fotoana teto. Amen. Any amin'ny deuxième culte, troisième culte, quatrième culte, dada mampahery ny reny rehetra. Amen. Dia agnatanteraka fanatitra atsika ho an'ny tompo. Dia zay kasiny fanamasina iarahaba ny mamantsika ara-panavy eo afaka magnatona anazy rehefa mirava. Fa tsy antery nefa zany fa zay mahatsapa-tegna hoe za mba iarahaba niny dia asaitsika izy vake mivoaka velony ary dia agny izy araben'izay iarahaba anazy. Raha ilatra ketiko moa ko lasa tara le deuxième culte atsika. Ta iny tompo manokana ary tsika rehetra. Na ohatra anao koa iarahaba ny mama manokana dia mandeha aminanjy amin'ny bureau ko. Asaigny mandeha bureau ko zany izy avy eo. Vavaka tsika ny amin'ny fanatitra. Raha io misaotra anao zahay manome voninahitra anao ny amin'ity fotoana androany ity. Lehibe loatra ny fitiavanao, lehibe loatra ny fitahianao, lehibe loatra ny fandresenay miaraka aminao. Tahio Jesosy eo ny fiainanay tsiraray avy, tahio koa ny fanomezana izay atolotray. Tahio Jesosy eo izay zavatra ataonay ho an'ny reny androany ho voninahitra anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao nga manaovantsika anazy mba tsy ampilahatra be n'le hoe andeha agnatrika kadô maman. Asivo zavatra eto dia zay managnetritritra agnomey raha anazy magnatao akao. Amen. Zegny Madagascar. azisika amin'ny herinandro ambony. Resaka fahombiasa karaha tsy efa finandaroade entagna mihitsy arô Jesosy nagnafaka antegna agnaty avoriagna. Tsy tierindalagny afa-po tsisy karany feno avaliagna mizara aminao mahitanao kotapa kwake. Votai andao mifaly ao Resaka fijeragny ity malaza kefiagny ity jangigny fô jangitahigny volagny koeto ny fahatsarany tompo. Harapegny fô tsy magnekeresy anao ekipany ile mpandresy aza mitsalatsala fa tonga ty ny lera andreresetika miaraka midera. Tsara mitompo mendrika ny ambonilanitra miravoravoa amin'ny Jehova Andriamanitra ao. Ao Equipa le padese, equipa le padese, equipa le tulese.
solnoco falfale, non mi avvia a zichidera. 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 Nesse gag.
andro sombraitana sisy tsara ny mino zay koa tegna mino anao mila tonga se ny fokoarondame quazy aveo koa za magneky azy tsy vandy zegny faramarigny ny fokoro anjakany efa enira jiaby mifanera sery isanandro signandela azy atova komandi mitombo miasazo rezo otsika jiabeya atova komandi signandela azy mitombo mandigna nofo atova ide Sisira magaya na ino problema tonga que eu ansanga sengi Kiva bahanga top my head I say hui fa ulma Listen know that Kambali Listen know that Simila male mila me Kambali Listen know that Kambali Listen know that I know you for tu kanga andese Mile no Signandela azi atova komandi mitombo miasazo rezo otsika jiabeya atova komandi signandela azi mitombo mandigna nofo atova ide nampenarigna angataka ny olombelogno sisy nagnano ny andry valimbava kampeninady Kufino fiangonana Efa mafy niataky Manery azy ankaolaka Zegny rambo ataony Nampitompontsika teto ambony tany Nampenara nitompontsika teto ambony tany Male mila me Kambalizi I know you for tu kanga andese Mile no
tranampizala demonka jiaby tsy maintsy afake problemunao lasa karavan era sy nilaza ho an'andriamanite hoababe Jole asaloha nitotrom tesosi katenga la sazanani si ekweki para sagatale mangaraka an ni pasava ngamarube Mangavake ituru filasacha na terra tambahale Sete que fita ya Sete que fita ya Sete que fita ya Sete que fita ya Bikibun fa umbiasanga Bikibun fa umbiasanga Bikibun fa umbiasanga Shakira si fankaleza no eto kombo anulurako te na dekily aza ny fahitagnanay ny tompo mahita ny tsara to anatiko hirahira si fankaleza no eto ko eto anatrehana
zafa fazao voalohany tsy farantsao ke afabaraka keto samy manana ny antosiny atongavany aketo tsy voatery mitovy io fa zavatra important zagnahary tsy magnano foin ny anjara efa tonga aminao Pasteur Azora zay mitaiza mikolokolo ny ara-panatsika ary mbola mamelana ijoro amin'izao pilipitra masina izao sotra ny pasteur rehetra sy ny vady ny mpiandraikitra rehetrarehetra zay soloako tena mijoro eto ary misaotra anao koa namaly ny antsony tompany amaly ny etaetanao tonga etandroany amin'izao fetiny reny zao faly miarabatsika rehetra reny rehetra ny tena koa reny avaka amin'ny lafiny rehetra ny ianao amen na tiako raha raisinao ny baibolinao iaraka maki ny tenin'Andriamanitra atsika tenin'Andriamanitra iarasika mamaky atao amin'ny obolana 31:30 raha hitanao dia manaova amen anao iarasika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fitaka ny atsarabika ary zavapoana ny fahatsara-tare fa ny vehivavy mataotra an'i Jehova ihany no hoderaina amen na tia tanana sika andraisasika ny fandarana manana Alléluia. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia miaraba indrindra ny reny rehetra raha reny ianao tonga eto dia mba ho faofao milanitra ny tananao ho fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Alléluia. Anatin'izay manasanao sady hitsangana fa ny fotoanantsika mandeha dia mandeha. Toa zasianao androany satria zasianao hiditra anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria zasianao andray zavatra eto androany manomboana manolotra ny fiainanao eo am-pelatanan'Andriamanitra. Atory an Jesosy zay rehetra makasika anasianao raha tonga eto anao androany ka mbola misy tsy nandray an Jesosy androany fotoana zay tenenanao am Jesosy hoe raisiko anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako amen na manomboy anao mivavaka dia resao Jesosy androany hoe vonina Jesosy andray anao androany Jesosy hoe le fotoana ionako aminao androany zay Jesosy miara-miondrika eto anatrianao androany zay Jesosy miara-miondrika tanteraka eto anatrianao an'olo tena ho anao zay Jesosy malala sara teto anao Jesosy isaky ny mba hiteny aho dia mihaotra isaky ny mba hilaza aho dia matahotra nefa impirimpiry-mo fankehitriny izao an'olo tena ho an'ny Jesosy mpamonjy aho fa olom-baovao
lazao hoe ny androandroany lazako am Jesosy anazy aho Jesosy fanajazy aho lazao hatrany hoe ny androandroany lazako am Jesosy fa izy rery ihany ny tompo sy mpamonjy ny fiainako izy rery ny tompo sy mpamonjy ny fiainanao lazao izy hoe an'olo tena ho anao zay Jesosy androany fa olom-baovao lazao ary hatrany hoe Jesosy inty aho halleluja Jesosy inty asandrato am Jesosy ny tananao dia lazao hoe voniny ianao no hanompo anazy voniny ianao ny hiaraka aminy voniny ianao ny an'olo tena ho azy androany lazao izy fa tsy hivadika aminy ntsony ianao averena hatrany hoe Jesosy inty aho averena hatrany zany hira zany androany Jesosy inty aho Jesosy favonona an'olo tena ho anao zay sy ty mpanompona Tompo andriamanitra ianao manaiky ianao amy fosy saina fana Tompo andriamanitra ianao mpanjakana ianao manaiky ianao amy fosy saina fana naiza misy ataonay fiainana Jesosy zany tonokira zany androany tianompo anao zay nany amy tsisy mahita nany amy misy mahita an'olo tena ho anao zay tsiraray avy amy ty toerany ty androany tompo satria anao le rainay sandraty eto ny voninahitra ao Jesosy aho raisinay anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy aho man'olo tena tanterako anao zay Jesosy androany ndrefa zay tompo hiary laza hatrany hoe Jesosy inty zay tsiraray avy Jesosy inty aho Jesosy favonona an'olo tena ho anao zay sy ty mpanomponao manana anjara fahasoavana manokana zay Jesosy androany satria no fidinao amy ty toerana ity tsy amy mahatanteraka anay Jesosy aho tsy amy maha hoe zay no maninona tompo fa miaina miaraka amy fahasoavanao foana zay Jesosy ny fahasoavanao Jesosy io natao izao anay tsiraray avy soavanao Jesosy mbola ahafahanay indray tonga amy ty toerana ty androany mbola ny fahasoavanao Jesosy nametrahanao ny vehivavy tonga eto androany ho reny ny fahasoavanao Jesosy mbola ahafahanay miantso anao amy ty toerana ty androany lehibe loatra ianao Jesosy lehibe loatra zany fahasoavanao zany sandrata Jesosy fahasoavanao Jesosy miantso ahy io no mitahiry ahy tsy no ireo asa vitako fa no ilazanao ndao iraitsika hatrany hoe fahasoavanao Jesosy aho fahasoavanao Jesosy miantso ahy io no mitahiry ahy tsy no ireo asa vitako fa no ilazanao Jesosy le nifidy anao miantso anao izy mba hidera azy amy ty toerany ty androany hiderana miaina ho anao zay tsara iaby Jesosy malala raha izy zay manena amy fiainanay anao androany Jesosy manantona anao ampasahina zay tsara iaby Jesosy aho manantona anao ampasahina zay tsara iaby androany Jesosy no le fahasoavanao no zany fahasoavanao zany Jesosy aho no
Andao iraitsika trano hoe nantsoinao hideranao. Nantsoinao zay Jesosy hideranao. Nantsoinao ao hideranao. Nyaina hoanao. Nantunanao ao fasahinao. Nuni fasoavanao. Tumporai sainao niuta sisiatue. Tenawanao faniranao hanatiwanao. Tumporai sainao niuta sisiatue. Tenawanao faniranao manatiwanao. Suavanao teso mianzuai. Eu não me taisiai. Sinuireu asa vidaku. Vanuilai ranao sul. Manomty atanana ho an Jesosy zasianao raha tonga eto an-trano. Okenao resy lahatra avy anatin'ny fonao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra io mbola mampijoro anasy anao. Okenao resy lahatra androany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny mampandresy anasy anao anatin'ny ady zay lalovatsika. Okenao resy lahatra noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay mbola mahela velona anao, mbola ahafahanao manao ny asa mandrara anao. Dia zay fahasoavan'Andriamanitra zay mitenena amin'ny Jesosy mihitsy androany hoe fahasoavanao Jesosy malala. Sandrata tompo amin'ny avy indrindra. Tsy ho foana Jesosy ny fanantenanay satria miaraka aminao foana zay. Tsy ho foana ny fanantenanay androany Jesosy satria ianao ny matoy izao anay tsiraray avy. Matoky anao foana zay Jesosy malala. Matoky anao zay Jesosy. Sandrata eto amin'ny voninahitra Jesosy malala. Zay no andrasako iverina ny mpamodiko. Lasa hoe hitako izy anatrika. Hitako izy anatrika ny sandriny no asampinyay ary hoe diny am'izay toerana. Sumbitsumbin Sumbia Nino Fatachu Tamini Zadi Ambaranyai Desabanyai Fini Fanai Unina Faka
falafana indray manompo anao eto amin'ny toerana ity. Misaotrany amin'ny herinao mahagaga ny amin'ny fahasoavanao sy famindramponao. Misaotrany ko tompony amin'ny fahatratrarany renrehetra ny tiandroandroany ity. Hitondra fitahiana, fanasitranana, falebiazana, fitombona amin'ny ara-panana itsiraray avy any ity volana ity. Amin'ny anara maherin Jesosy. Amen. Mazoto toerana aritsika rehetra. Alléluia. Miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Atsika jiaby tsy ankanavaka na lehilahy na vehivavy. Dia miarahaba ihany koa atsika jiaby reny tonga eto amin'ny toerana ity. Le mbola vobikibo votsela moa dia efa arabaigna sahady. Efa reny ianao zay namba voherinandro ary tao. Miarahaba ihany koa ireo zay efa niteraka somary efa maromaro. Fitahiana daholo ny fananganjanaka, indrindra ny agnarana hoe mahareny zany, fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra. Ka miarahaba anareo reny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tratra ty androandroany ity. Amen. Za dia tegna faly ny amin'ny fisinareo reny, satria raha tsy teo ny reny, tsisy ny zanaka, ary tsisy koa ny taranaka. Zay na tonga ny Baiboly nilaza igny hoe tsy tsara ozy raha irery raha lehilahy. Zany hoe ny toerana tsy misy viavy zany tsy tsara. Mamparesaka agnaty fiangonana aty satria misy présence na vehivavy ato. Amen. Ary mila fantatsika fa na i Jesosy Kristy ara natera vehivavy. Zagnahary mihitsy zany nila vehivavy. Ka tsy normal zany ny fiainana tsisy vehivavy. Raha vao tsy eo ny vehivavy, be da be ny zavatra tavela. Na amin'ny fiarahamonina. Na mba imagineo ingatsika mihiraka ty feon-dala be daholo ny akato. Misy tonga dia milefa mihitsy hoe tsy tamy raha mizona koa hoe efa nagnino lalahy be daholo rokarokan-dalahy ako. Mampirantiranty raha jiaby akato. Regninao fa mangatsakatsaka boanao ny feo mangan'ireo tanoratsika. Satria misy vehivavy ato. Betsaka zany ny zavatra tsy mety raha vao tsy eo anareo vehivavy. Ka androany zay dia misy olo-tegna ny fiangonana rehetra za hoe misaotra ny amin'ny fisinareo vehivavy rehetra ato ziona. Amen. Mba sivy bravo ho an'ny reny rehetra. Amen. Ary miarahaba manokana koa tsika ny mamatsika rapanahy, mama Azora Sandrine, asivo teatanina miropatropatra. Amen. Zay tena hoe nameno tompo fitahiana ho antsika jiaby. Satria ianao raha mahavoaremarke izy koa fa tsy akeo misy izy karaha eva zany, karaha tsy haiko zany. Akeo fogna dia magnevana anzy. Dia isaorantsika ny tompo koa zany ny fisiny eto amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy. Dia rehefa aveo moa tsika ho an'izay resy lahatra na hoe niomagna mba hiarahaba anazy manokana. Tsy atao karaha le fataontsika regny mifagnorokoroka satria tsy mahazo moa zao tsy maintsy ajaigna lelanelana ray metatra. Dia ataontsika mitanao misy fanantazana fanatitra eto ampovoany eto. Atao ao zany zay resy lahatra hoe mba zay mba hiarahaba neny dia ataonao ao le izy rehefa aveo. Dia amin'ity androany tia izara lesona amintsika rehetrarehetra zaho marina fa hoe natokana ho an'ny reny ny fotoanandroany fa tsika jiaby kosa afaka mandray lesona ao anatin'izay na lehilahy na vehivavy. Hoe inona ro zavatra tsy tokony ho eken'ny reny. Atomboka eky donc zegny niany e. Manomboka niany zany tonga dia sa mihitsy anao miteny hoe non amin'reto zavatra reto. Tadio fa ny fiainana rehetrarehetra ho za aminao dia misy principe tsy maintsy arahiny zay vao mahita résultat. Zany hoe na inona zavatra tianao iainana eto ambony ty tany ty tsy maintsy misy raha takiny. Dia raha vao tsy ataonao zay zavatra takiny fiainana zay matetika tsy mamokatra ianao. Fa za mino androany fa hamokatra amin'izay ianao satria ahazo lesona ianao androany. Miteboka anankiray voalohany indrindra aza manaiky ho kivy. Lazao hoe amen mafy be. Ity zavatra resako ty zany tegna ataovy hoe tegna arma agnaty fonao mihitsy. Fitaovagna tegna lasa hoe fanagnanao mihitsy ary iainanao manomboka niany hoe za tsy magneky kivy.
dia ataovy karazana lalàna ampiainana mihitsy zany hoe ray aman-dreny ara-panany teny fa za antanke mahareny tsy mila kivy. Amen. Aza manaiky kivy satria eto amin'ity tany ity misy raha mahakivy fo. Misy raha tsy eritreretinao foana mitranga na amin'ny andro alina na amin'ny antoandro naiza naiza andehananao ninina ataonao misy raha foana tady anakivikivy anao. Eo fotsiny sasany very foana vola agnaty poketrany. Miala n'izany raha tsy eritreretinao mety amavaratsiny vadinao anao tity iny ankongotro jusqu'à Ampaladia Tampondao. Mahazo vavamaigna amin'ny patronao anao. Mety possible ny zanakanao manao zavatra mahasorena anao indrindra nareo reny reo maro raha gérena reo agnaty tokantrano. Dia eo zany ianao mila zay ny fiainanao. Na dia misy namavaratsy na misy ny teniteny maigny na mety nisy zavatra nampitomagny ianao mihitsy fa mijoro foana amin'ity teny androany ity hoe aza manaiky ho kivy. Alléluia. Io revagna agnisan'ny arma anankiray zay tsy hainy devoly anaovagna anao. Tsy hainy ataony ninona ny olona tsy kivy. Vakio tsara amin'ny Baiboly fa rehefa hitondra ny zanak'Israely ho an'ny tany Kanana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Joshua dia inefatra mihitsy Andriamanitra namerina hoe mahereza sy matanja 4 fois. Izany hoe tsy hoe Andriamanitra no nampahery an'i Joshua fa i Joshua mihitsy no didin'Andriamanitra hoe Joshua anao mila mahery, mahereza sy matanja. Izy tsy niteny hoe aoka ahery na hoe aoka atanjaka fa hoe mahereza. Nampiasan'Andriamanitra fehezany teny mandidy mihitsy zany hoe enao manokana mila mahery, enao manokana mila matanjaka. Ka aoka mba hiditra tsara agnaty fotsika reny rehetrarehetra magnatrika eto androany fa izany ny zavatra mila nagnanao. Ao amin'ny Joshua toko voalohany 9:7. Vakio kely ny Baibolitsika Joshua toko voalohany dia 9:7. Koza eto amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy matanja. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Zany ry avagna ataovagna teritreritrinao zany. Anao na mandeha bazary na mandeha aiza na mandeha aiza tsy mandeha rery anao io fa momba anao Jehovah Andriamanitrao. Zany ry avagna ataovagna tsaigny zany. Andeha ataoko hoe misy zavatra mampiorooro anao mety mitsanga any amin'ny vadinao any amin'ny toeram-piasana amin'ny fitadiavam-bola zay ataonao tokana fotsiny ataovagna tsaigny za tsy rery fa misy Andriamanitra miaraka aminahy. Mahereza sy matanja ozy. Aza mivadi-po fa indro za Jehovah momba anao. Amen. Alléluia. Le dikan'ilay hoe aza mivadi-po eto amin'ny Baiboly teny anglisy dia hoe aza kivy. Zay ny dikany. Aza kivy. Ka ataovy lalàna ho za teo amin'ny fiainanao manomboka androany hoe tsy kivy aho. Asa mba vita anao dezike zany. Sasany karandray magnikigniki molotra be. Aoka mba tena ho vitanao zany raha lasenabavy. Anao ihany ange ny lakile ny fiainagnanao ary anao raha iandro olona ampahery anao zany mety isaka lahady anao vao marigny aketo indrindra amin'ny confinement zao mety mahalagna mitrotro ny mpianakavy. Mety mahalagna mifanena amin'ny paster anao fa enao aoka mba hanagna force ahafahanao mampahery ny tegnanao. Alléluia. Io ihany revagna mampiavaka olo jiaby ny olo jiaby hitanao mirere amin'ny lalagna iny misy problème sinitra. Managna ady daholo reo ary ny sasany am'ireo mitomagny agnaty ao fa tsy ataony hitanao. Fa inona mampatonga anazy hitanao mbola mavita manao service, mavita manao ny adidy aman'andraikitra satria tsy manaiky ho kivy izy. Ka oka ianao mba tsy hoambaka nizaniza amin'izany. Anao zay olona voataiza ny tenin'Andriamanitra, mahazo leso, manana ray aman-dreny mivavaka ho anao eto isan'andro, apetrao foana fa ianao io le vehivavy tsy kivy. Alléluia. Amen. Ao amin'ny Isaia 1:7 dia mbola milaza koa ny tenin'Andriamanitra. Isaia 41:10. Isaia 41:10. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho. Laza hoe amen. Ary aza miherikerika foana fa izaho Jehovah no Andriamanitrao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanako ankavana ny fahamarinako aho. Alléluia. Avereny vakina io rehefa tonga an-tragno anao. Izy koa tadidinao ataovy sezy amin'ny cyber dia apetrao amin'ny rindrina.
Amen. Aza mierikerika foana. Amin'ny Baiboly teny anglisy lo aza mierikerika foana aza kivy. Tainy Jesosy any ianao. Amen. Faharoa, ro zavatra tsy tokony ekenao itsony, aza manaiky andeha mifankahalana. Reny zany tsy mila mankahalana izany izy. Amen. En tant que enao reny zany moa efa mitovy amina président de la république. Maro olo mifanerasera aminao. Maro raha tantaninao, maro raha fehezinao. Zany tegna miteny aminao fa nareo reny tegna iankina ny tokantrano io e. Jerevy moa fa rehefa misy marary amin'ny hôpitaly, zovy miandry akany, tsy maintsy mamao. Andeha taoko sanatriny vava, misy problème magnemy fonja, na amizay mety endrika zavatra mahamenatra, magnala baraka, efa nareo reny no présent io. Tainy tompo ianao. Ka raha tegna reny marina ianao, aza manaiky andeha mifankahalana. Tegna mila tezenao mihitsy zany vatanao ny tegnanao, fa anao io tsy mila mankahalana. Ny antony, raha reny ianao moa zany misy taranaka. Ninao mety efa vita, ninao mety efa azonao antoka, fa reo zanakanao reo agnanakory. Ka raha sanatrianao nankahala olona, vakio tsara amin'ny Baiboly fa zay afafy no jinjaina. Anao mety